Faly manolotra ny araba ho anao izay manaraka izao fandarana izao an'ity anio ity ary manasa anao mba oliana sy anaraka hatramin'ny farany an'ity fandarana iarahantsika eto ity. Ao anatin'ilay herinandro iarahana amin'ny sampana fitantanam-pianana kristianina isika, andinika an'ilay lohahevitra mahafinaritra manao hoe fiainana feno fombiazana. Amin'ity anio ity dia ao anatin'ny lohahevitra fahatelo isika ao anatin'izay lohahevin-dehibe izay dia ny hoe aza manao tetika tsy mahomby. Aza manao tetika tsy mahomby. Mialohan'ny hidirantsika lalindalina amin'ny fanadihadiana fiaraha-mianatra, asaiko ianao hiaraka hivavaka amiko etỳ am-piandohana. Vavaka isika. Andriamanitro rainay izay any an-danitra, misaotra anao satria omenao fotoana izay amin'izao anio izao. Afaka andalina hianatra ny teninao amin'ny alalan'izao tari-dalana izao. Ray masonao, engany mba ahatonga anay anaraka ny sitraponao izany. Ahatonga anay anaraka ny tari-dalana ary ahatonga anay ho tena zanakao tokoa ka ahita fahombiazana araka ny lohahevitra izay hodinianay androany. Mivavaka dia tononinay sy irenay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Ao anatin'ny lohahevitra fahatelo isika araka ny lazaiko teo dia ny hoe aza manao tetika tsy mahomby. Raha efa nanandrana ianareo, nanao an'ilay kilalao mampiady taremarika boaty anankiray, ohatra ny karazana coffret, dia misy taremarika manokatra n'io coffret io. Raha vao diso ny taremarika dia tsy misokatra ilay boaty. Raha vao mifanaraka amin'ilay taremarika nanorenana azy kosa dia misokatra ilay boaty ary mahazo ilay fanomezana tsara tarehy. Izao anefa, raha tsy manana tetikady, raha tsy manana fomba, raha tsy manana stratégie zany ianao amohanana io boaty io, ho lany andro eo ianao. Ary tsy vitsy amintsika amin'izao vaninandro iainana izao no diso paika, tsy manana fomba fiady, tsy manana fomba fiasa, lany fotoana, lany andro, lany fananana. Ary izay ity lohahevitra hodiniantsika androany ity dia ny hoe aza manao tetika tsy mahomby. Voalohany indrindra dia izao, akalesona amin'ny tantaran'i Saoly sy ny miaramilany isika izay niady tamin'ny Filistina sy ny miaramilany. Zavatra telo ny tetika tsy mahomby nataon'ny zareo. Raha jerentsika amin'ny tantara ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 17, andininy voalohany sy ny manaraka misy an'io tantara io. Tetika tsy mahomby voalohany dia izao, nitoky tamin'ny zavatra tsy azo itokina izy. Inona moa ilay zavatra tsy azo itokina? Raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy faharoa amin'ilay Samuela voalohany toko 17 teo, dia izao ny fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Saoly sy ny lehilahy amin'ny Israely dia tafavory ka nitoby teo amin'ny loha Sahiela ary nilahatra hiady amin'ny Filistina. Tonga tamin'ny sahanady anankiray zany zareo, miaraka amin'ny miaramila, dia ao ihany koa ny miaramilan'ny Filistina eo amin'ny toerana io hiady. Ny zavatra misy dia izao, vonona tsara ny miaramilan'ny Saoly. Amina fiaingona, amina fitaovam-piadiana, amina filaharana, amina zavatra rehetrarehetra. Raha jerena amin'ny fomba ndray mitompo maso zany dia hoe miaramila vonona hiady. Ny zavatra nitranga dia izao, nandritra ny 4 andro teo ilay toerana, teo ilay fotoana. Dia tsy nihetsika izareo fa teo fotsiny, ohatran'ny hoe manao vonina anao mato zany fotsiny fa tsy vonina hiady. Dia teo zany nisy an'ilay tsy nandroso zareo fa nijanona teo amin'ny toerana filatroana. Olana anankiray voalohany, nitoky, niantehatra tamin'ny herin'ny miaramila, tamin'ny herin'ny basy, tamin'ny herin'ny fitaovam-piadiana, dia tsy nandroso fa ohatran'ny hoe raha mahita an zareo zany ny fahavalo dia atahotra. Nijanona fotsiny teo zareo. Ary io zany dia olana anankiray, ny fianterana amin'ilay rafitra sy ilay organisation. Tsy ratsy ny rafitra, tsy ratsy ny organisation, tsy ratsy ny structure, fa Andriamanitra ny tokony nataon'ny lohalaharana. Raha tadiditsika, Mosesy rehefa nimonomonina ny zanak'Israely fa izay tany anefitra, dia ny nataony voalohany dia nitodika tamin'Andriamanitra izy dia nanao hoe Andriamanitra, inona ny tokony ataoko amin'ireto olona ireto?
todika tamin'Andriamanitra izy. Io fihetsika io dia fihetsika mampiseho fa niankindò tanteraka tamin'Andriamanitra izy. Fa teto zany Saoly sy ny miaramilany adino ilay fiakinan-doha amin'Andriamanitra, tsy lahara-pahamehana taminy fa amin'ny fandaminana izay misy no nianteherany, amin'ilay rafitra izay misy. Dia tsy nihetsika izy, olana lehibe zany izay. Olana faharoa dia izao, raha vakitsika ihany no toy ny tantara ao amin'ny Samoela voalohany 17 io, dia jerentsika ny 4:20 dia ozy izy. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io, dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Iza moa io lehilahy io? Miaramila ny Filistinina io, sady ranjanana no ngeza, Goliata ny anarany. Araka ny hitantsika tao amin'ny lesona teo aloha. Rehefa nahita an'io zanak'Israely, olona anankiray, fa tsy miaramila be da be, dia nitsoaka nandositra satria natahotra. Eo anatrehan'ny ady tokony hatrehana zany dia inona zavatra nitranga? Niverina izy, natahotra izy, nandositra izy. Zany hoe tsy volona hiady, fa natahotra. Olana lehibe ary tetika tsy mahomby natrehan'ireto miaramilan'ny Saoly ireto zany dia no hoe natahotra izy rehefa hitan'ilay olana. Fomba fiasa tsy mahomby zany izay zavatra izay. Ary matetika isika dia tonga ao anatin'io fiemorana io, fangatahan'andro, mody hoe aleo ty raha pitso ataoko, aleo ty raha afaka pitso ataoko. Ny dikan'iny dia izao, fiarovan-tena vokatry ny tahotra ny fiemorana. Fiarovan-tena vokatry ny tahotra ny fangatahan'andro. Ary rehefa tojo olana ianao dia izao, aza memotra. Fa mila miatrika, fa mitaizanao, mamolavolanao, ho mahery, ho matanjaka, ary anana fitombona ny fahafahanao miatrika olana. Ny fantosirana olana dia tsy vahaolana, fa mety olana miampy olana iny. Misy ny sasany rehefa mandositra olana dia mandeha mitsangatsangana, mandeha miala voly. Misy ny sasany mifoka zava-mahadomelina, mandray zava-mahadomelina. Izay mety tsy hamahan'ilay olana akory fa vao me anampitrotraka an'ilay olana efa misy. Aza mihemotra fa mila miatrika. Fahatelo, fomba fiady tsy mahomby ny aseho an'ireto miaramilan'ny Saoly ireto dia izao, resa be fotsiny. Satria ny teny ny mpanjaka ao amin'ny 5:20 hoe zay lehilahin'ny Israely ka maharesy an'io lehilahy io, afaka hiady aminy, dia inona zavatra hitranga? Omena harena be izy, omena ho vadiny zanaka avy mpanjaka izy, tsy hampandoavina hetra izy. Zany hoe ireo tombontsoa maro be ireo zany dia omena n'izay miaramilan'ny zanak'Israely ka maharesy an'io lehilahin'ny Filistinina io. Fantatry ny miaramilan'ny Saoly zany zavatra zany, fa dia inona no nataony? Resaka fotsiny no nataony. Mahazo an'izao ne hony raha maharesy an'ireo e. Mahazo an'izao nge hony e. Sendra tokony irositsika. Ny vahaolana nefa dia izao, iny misy olona anankiray dia tokony mitady olona zany afaka hiatrika an'iny anankiray iny. Fa zareo laha ny andro ny resaka fotsiny taty ambadika taty, tsy ratsy ny resaka raha ohatra ka mametraka fomba fiasa, mametraka paikady, mametraka stratégie, fa ny anazy dia resaka tsy nitondra anakaiza ilay zavatra nataony. Tsisy zavatra nitanterahana fa tonga tamina resaka fotsiny. Any ka 100 andro niodikodina fotsiny teo, tsisy zavatra vita, tsisy zavatra natao. Zay zany ilay fomba fiady telo tsy nitondra fahombiazana. Voalohany, niantehatra tamin'ny rafitra izy. Faharoa, natahotra izy dia niemotra. Fahatelo, laha ny andro ny resaka fotsiny zareo fa tsy nanao action. Inona ary no tokony atao mba hahatonga ilay fahombiazana? Tsotra ihany ny vahaolana, mampiasa tetika mahomby. Aiza no ahitana ny tetika mahomby? Dia ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 9:7-8, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, anampy anao zany rehetrarehetra zany. Tsisy vahaolana afa-tsy ny miantoraka eo amin'i Jesosy Kristy ary manao ny sitrapony, manao ny asany, manao izay nasiany atao, manaraka ho azy zany rehetrarehetra zany. Faharoa dia izao, ozy ny tenin'Andriamanitra raha jerentsika ny bokin'ny ohabolana, ilay boky mirakitra fahendrena nosoratan'ny mpanjaka Solomona. Ohabolana 2:2-9. Fa Jehova no manome fahendrena avy amin'ny vavany no iavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Ao aminazy irery ihany. Ary ambarany ihany koa aza fa ozy izy ao amin'ny Jakoba 1:5.
Raha misy anareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Tsotra fotsiny ny zavatra saina ataonao, mangataka fahendrena amin'Andriamanitra, Andriamanitra no manome anao an'ilay fahendrena. Ary aizany misy ny fahendrena any amin'Andriamanitra, aizany misy ny fahazavan-tsaina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia hozy izy hoe ny soratra masina no mampahendry anao. Ny soratra masina no mampahendry anao. Dikan'izay, ao ihany manokana fotoana andinihana ny Baiboly, manokana fotoana iarana ao amin'Andriamanitra, manokana fotoana amakina ny tenin'Andriamanitra. Ataovy misy fotoana mihitsy ao amin'ny tokantranonao, mety hoe amin'ny fotoana maraina vao mifoha, dia mivavaka amin'Andriamanitra ianao, mandinika ny soratra masina ianao. Izany ihany no mitondra anao amin'ny fahombiazana. Ary aoka mba tsy ho tonga ao anatin'ny velam-pandrika Satana ka ny vavantsika fotsiny no miresaka fa tsisy aksion atao. Lany andro 7 andro tahaka an'ireo miaramila ny Saoly isika amin'izay fotoana izay. Ka ny firaniana zany dia izao, aoka mba Andriamanitra no atao loha laharana, miankin-doha tanteraka amin'Andriamanitra. Tahaka n'ilay ndresantsika tary aloha hoe izy aloha ny loha laharana, tsy ratsy aneny rafitra e, tsy ratsy aneny organisation e, tsy ratsy aneny structure e, fa tsy reny no tokony ianteranao fa Andriamanitra no loha laharana. Hirariana zany amin'ny tean'io ity dia izao, hiankin-doha tanteraka amin'Andriamanitra isika rehetra, indrindra ianao izay miaino sy manaraka an'ity fandaharana ity. Asaiko anao tiam-pamaranana hiaraka hivavaka amiko mba hahatonga an'izany taridalana izany ho tafatoetra iainantsika mandritra ny androm-piainantsika. Vavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao satria nanana fotoana tokoa izay afaka nianatra tamin'ny alalan'ny taridalana, avy amin'ny alalan'ny teninao, ka mampatsiahy anay fa ianao no tokony ho loha laharana eo amin'ny fiainanay. Mamondrafo aminay ny amin'ny fanaovana tsirambina an'izany, ary ny amin'izao sisa izao kosa Tompo dia aoka hipetraka ao an-tsainay fa ny toe-javatra izay atrehanay na amin'ny mora na amin'ny sarotra dia tokony ianao mandrakariva no ataonay loha laharana. Ianao no tokony hanteranay satria ianao no manome fahendrena ao anay. Ampitoera ity amponay izany teny izany, ampitoera ity amponay izany teny fikasana izany, mba hahatonga anay hiankin-doha tanteraka aminao ary hahita fahombiazana amin'ny zavatra rehetra izay tanterahanay. Vavaka dia tononona sangatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.